Kare-pasoavana ry amaly fity anareo tsirairay avy. Avy amin'ny Sekolelady. Ny birao sapana Sekolelady dia mampatsiahy antsika mpampianatra rehetra fa ny fihaonam-be synodam-paritany andrefana dia ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy zao eny amin'ny centre de formation agricole eny Andranovaky Mahitsy amin'ny folo maraina. Fa miainga eto amin'ny fiangonantsika amin'ny fito sasany dia mba misamy mitondra ny fitaovana toy ny baiboly sy ny firahana, dia mitondra ihany koa ny sakafo sahazavy. Misoratra anarana isika amin'izany dia ao amin'ny birao ny mpampianatra izay rehetra andeha no misoratra anarana. Avy amin'ny Sapanella Kristianina dia mba mijanona mivory rehefa aorianan'ny fanompoam-pivavahana, tahaka an'izany koa ny AFF ao amin'ny akany eo mivory ihany koa aorianan'ny fanompoam-pivavahana. Mpiasa amin'ny fahasalamana tahaka an'izay ihany koa ny vondrona fototra laika miaraka amin'ny ekônina mpiany sampana sy ny mpikambana rehetra mivory ihany koa rehefa mirava. Fa araka ny efa fanao isan-taona ny vondrona fototra laika dia mikarakara ilay famboran-jaza faobe amin'ny zoma 15 Jolay amin'ny 5 maraina. Dia mba misoratra anarana ao amin'ny mpiasam-piangonanao izay maniry atao an'izany. Amin'ny 24 Jona isika araka ny efa nambara teto any an-tanana antsika kristiana fa ho avy eto ny fiangonana miara-mandroso amintsika ny FJKM Kadivory hitondra vokatra dia mba mioma amintsika ho amin'izany mba hoentintsika hanampiana azy ireo. Ho avy eo zany izy dia tsika mividin'ny vokatra amin'io 24 Jona io. Amin'io ihany koa nefa ny fotoana izay anatanterantsika tahaka ny fanaontsika fiangonana mahazatra ny fizarana fanomezana ho an'ireo fianakaviana sahirana eto amin'ny fiangonana, dia manentana antsika mba hanolotra izay fanampiana avy amintsika ho zaraina amin'io 24 Jona io. Efa misy kahie zay ao amin'ny mpiasam-piangonanao anoratantsika izay fanomezana omentsika. Amin'io 24 Jona ihany koa efa nambara teto amin'ny heriny fa amin'io no fotoana omendray aman'ireny mpitandrina antsika ampianarany mahakasika an'ilay franc-maçon, dia ampianarana zany no atao eto amin'ny fiangonantsika amin'io alahady 24 Jona io ao anatin'ny fanompoam-pivavahana. Ny katekômena dia miditra amin'ny fito sy fefany amin'ny lahady. Amin'ny fito sy fefany zany ianareo miditra amin'ny lahady. Tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana ary indro ankehitriny ny andro famonjena. Misaotra ny Tompo noho ny fitantanany diako izay nivezivezy na mitahiraka tamin'ny faritra maro. Manolotra vola 50,000 ariary ho an'ny mpitandrina, 20,000 ariary, mpitandrina mizatra 10,000 ariary, ho an'ny W 20,000 ariary. Mangata-bavaka mba homban'ny tompo hatrany ny dia izay mbola ho atao, ary dia ho an'ny mangataka vavaka ihany koa ho an'ny vady aman-janako izay mijanona ao an-tanàna. Dia mangataka ny hira 1,700 enganeka ombanao Jesoa ny andininy voalohany. Anaka aoka tsy ho tia amin'ny tenina amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Manolotra vola 200,000 ariary, mpitandrina 40,000 ariary, mpitandrina mizatra 40,000 ariary, ramatotely mianaka 40,000 ariary, AFF 40,000 ariary. Ny anankiray tsy tadidiko fa tsy voasoratra azafady indrindra. Dia mangataka vavaka ho anay menakavy kely indrindra ho an'ny zanakay anala fanadinana CPE. Farany dia angataka andray fitenenana foy ny sampana vokovoko manga, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
farany ny sampana fifoazana aorinan'ny fety izay ataon'ny Ariela Rariva dia mamangy etsy akaiketsy sampana fifoazana. Efa miarabantsika ry havana amin'ity raha ny tompo ary miaraba ihany koa ny atoko-pika Ariela natratra izao jobily volafotsy izao. Ijoroketo dia isolo tena sampana vokivoky manga satria amin'ity taona ity tokoa dia isan'ny fankalazana ny 520 taona ijoron'ny sampana ka mahakasika izay indrindra ny hitondrana fanazavana fohy amintsika. Ao anatin'izany dia amin'ny herinandro izao manomboka rapitso alatsinainy 18 jona hatramin'ny zoma 17 jona dia isy ny herinandro manga arak'izay fahitantsika eo amin'ny banderole sy ny afisy atsy amin'ny tableau. Dia alatsinainy 13 jona manomboka amin'ny 9:30 no hevitra amin'izany dia ny hoe karazan'ota mamatotra ny olona tsy hidirany ny lanitra izay entin'ny pasteur Ramamonjy Arsoa Robert. Ny talata 14 jona amin'ny 9:30 ihany no hevitra amin'izay dia hoe hevipetsin'ny satana amin'izao ankehitriny izao izay entin'ny pasteur Ranaivo Arsoa Tiarson. Ary ny alarobia 15 jona no hevitra dia ny hoe zava-mahadomelina inona no iarovany zatovo ny tenany izay entin'ny mpitandrina eto amintsika dia ny mpitandrina Randriamasata Roger. Alakamisy 20 jona dia lohahevitra entina amin'izany dia ny hoe inona no ataoko fa te ho afaka aho izay entin'ny pasteur Irako Andriamahasoa Ami. Ny zoma 17 jona lohahevitra dia ny hoe afaka aho hitako ny lalatsara ka izorako izay entin'ny mpanompon'Andriamanitra Camille Falimanana. Ny alahady 17 jona moa dia isan'ny fampo-pivavahana ny maraina ary ao inan'ny fampo-pivavahana dia isan'ny varotra ataonay dia ny varotra koba Naima Sambosy. Ny tapany hariva kosa manomboka amin'ny 3 dia isan'ny tantara izay ho lalaovan'ny sampana vokivoky manga sy ny rantsana fanantenana tondra ny lohateny hoe tontolo roa. Marihana fa tsy misy ny vidim-pidirana fa misy kosa ny valopy ho zaraina amintsika ary raha sanasendra ka tsy mahazo valopy ianao dia tsy manakana anao zany sy hanatrika ny fotoana amin'io alahady hariva io. Farany fiantsoana sampana vokivoky manga aroso amin'ny iray ora sasany ny répétition hira sy tantarantsika androany satria mbola hanotrina ny atoko-pira Ariela sika. N'Andriamanitra iry ihany voninahitra sotra tompoko. Tao zao ny hira voalahatra ho amin'ny voady aorian'izay ny vavaka fangatahana. Andesika ravana malala iroso amin'ny vavaka fangatahana angatao amin'Andriamanitra izay irin'ny fonao vavaka isika. Reto izay Andriamanitro eto mpamaraparana n'izao rina masina izao zay avelanao anonona ny anaranao anonona tonombavaka fangatahana. No nefa niteny taminay hoe mangatah dia omeny ianareo dia mangataka tokoa izay ary sa mangataka satria fantatra efa hanome ianao. Misaotranao zahay no ny fitahiana rehetra efa nitahinao ny fiainanay, ny fiainam-piangonana, ny fiainan'ny fianakaviana tsirairay.
mba tsy ho mpilivavy zany fisaorana zany ry tompo ô, dia vaozina indray ny fanolora tenanay ho anao Andriamanitra. Ary indreto izay miara-misaotra anao Andriamanitra amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanao ny voadiny sy naraky mpisaorany no ny fitantanan'Andriamanitra ny diany eo amin'ny fivezivezena samihafa izay tanterahany. Omba azy ianao Andriamanitra, ary iteneno zany fianakaviana zany hoe ombanao raha any an-tsaha ary ombanao ao an-tanàna, ka hotahina ianao any an-tsaha, hotahina any an-tanàna. Raha mita ny rano reny mpanomponao reny dia tsy hanafitra azy ny rano, raha mamaky ny afo dia tsy ho may, fa ianao ny momba azy. Atao io ny ankonany ny vady aman-janana izay ilaozana mandritra zany fivezivezena zany. Raha ny marina nefa dia tsy zahay no miambina ny ankonanay, fa ianao ny tena miambina zany, ka dia arovy lalandava ny ankonan'io mpanomponao io. Misaotra anao konany amin'ny mpanomponao izay mangatabavaka ho an'ny ankonany ho azy mianakavy kely. Andriamanitry ny ankonany ianao, ary hatramin'ny voalohany dia sitraka ao ny anangana zany ankonany zany, raha nametraka ny Adama tao amin'ny saha Edeny ianao ary nanome azy any Eva mba ho vady andefimandry. Tompo, taio izany fianakaviana masina zany mba tsy hanan-java-mahory ao amin'ny fiainany. Ary ho tahina ilay zanaka izay hanala ny fanadinana CPE, ho tahinao ny fanadinany, ka no ny fitahinao dia ny fanadinana sisany no atao fa ny fahafahany efa ao. Atoko izany zay, ary tsy ho an'ireny mpanomponao reny ihany fa ho anay rehetra ihany koa. Reto izay miara-miondrika mpanajany eto anatrehanao, mangataka ho an'ity fiangonana ity zay, tsy misy tonga lafatra, tsy misy nefa tanteraka, fa manadino ny lasy zay, manadino izay zavatra efa vita tany aloha, ary miezaka manatratra ny marika. Reto izay mbola te androso kokoa toy izay efa natao hatramin'izay, mangataka amin'Andriamanitra izay tompon'ny fiangonana sy lohany, ampahery anay rehetra, ka ny tanany mahery no isintona anay, tanany mahery no ombanay tenenana ny tenin'Andriamanitra, ilazana ny anaran'Andriamanitra ho fantatry ny olona rehetra ao fiderana ny voninahiny izay. Da io ny asa rehetra ataon'ity fiangonana ity, da io izay rehetra banga ao anatin'ny fiangonana, na ny voly zany, na ny fananana zany, na ny trano ety miasa zany, eny taio ny tsangambato izay tanterahana Tsoely zany, taio ny fanatanterahana ny W mba ho tamana atao am-piangonana izay, ary taio reo asa marobe miandry anay mba ahatonga an'Andriamanitra ho malaza eto amin'ity tanàna sy vohatra misy anay ity. Vavaka izay ho an'ny tenanay sy ny ankonanay, misy ny nahazo fahasoavana, misaotra anao Andriamanitra izay fa lehibe ny fitiavanao, ka dia natobaka ao ny fahasoavanao. Misy ny nandalo fitsapana sy fahasairanana samihafa, ny fisedrana, ny fanenjehana, ny fanaratsiana. Ianao Andriamanitra omba ny reny mpanomponao reny, fa tsy ho kivy reny, ary itenenanao hoe aza mba kivy na amina inona na inona, fa momba anareo aho. Ianao marina ilay tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay, ianao ilay fanonteny taminay fa tsy miova ianao mandra-pahantotra sy fotsy volonay. Indreo ny ankonanay Tompo, indreo ny fiainanay, ny asanay, ny fahasalamanay, ny zava-manahirana anay, entinay eo anatrehanao avokoa. Eny izay mety mitsanga no fahavalonay koa aza, entinay eo anatrehanao. Izay angina fa anao ny ady Tompo, ary matoko izany izay. Mametraka feno am-pelantananao ny fiainan'ireto mpanompon'Andriamanitra reto, dia ny fiangonanao eto Salema vaovao, mba ho tahinao Andriamanitra reo ambany fitantananao, ka ho tena fiangonana feno fiadanana, arak'izany anarana zany ity fiangonana ity. Isy fandriam-pahalemana, isy filaminana, lavitry ny fampialonana, ny fifanenjehana, ny fifanaratsiana, satria ianao Andriamanitra ny miasa, fa dia miasa mahery eo am-poniny tsirairay, ahatonga fitahiana ho an'ny fiangonanao sy ny isam-pianakaviana. Raha misy irin'ny fonay, raha misy angatahanay eo anatrehanao Andriamanitra, tena avelanao anao zany izay ankehitriny. Tompo, miaino ny vavakay, fa ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay mangataka izany.
zany no vavakay ary miandrandra valimbavaka izay satria mahatoky any na dia tsy mahatoky mandrakariva aza ary mahatoky ny fitiavanao zay fa fitiavana tsy mba mivadika izany reto izay miara mivavaka aminao Jesosy amin'ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe rainay ozy ny an-danitra mba masinina ny anaranao tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho taky ny any an-danitra eo anay no izany nasazo anay ary mamelany elokay taka ny namelanay sy ny eloka taminay asa mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Zao dia andehana vao fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika tsarofa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
andeha hitsangasika ny olotrany rakitra. Ny hira faraka amby 700 andiny fahenina no ataontsika. Amarana izao fanompom-pivavahana izao isika, ka ny hira fahempolo 700 andiny voalohany no ataontsika mialohan'ny tsodrano ary andiny fahatelo aorian'ny tsodrano. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo ary ho tanteraka aminareo izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane ahamasina nareo samy ho tanteraka, ka aharovana avokoa ny fanahy ianareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izay any no hanefa izany. Amen. Ipetraka amin'ny fiangonana ivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra iray voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Raha soa antsika rehetra tompoko.